Nanomboka tamin'ny sivorana sasan'ny tanoany no nandrasana ny fetiketehana raha toka amin'ny folorany voatondro anatanterahana izany fetiketehana amina diabe ho an'ny olopirenena miainga tsy vasakosy tarihana Andriamatoa Alain Ramason izay tamin'ny ty maraina ity. Tena mampalelo an'izy le tena fanajana filaminana an'izy dia tena io zavatra fampifandaonana fampitahorana io olona moa maro ny nahito avy teo dia va niantso be zay tsy avy miakatrany fa tena aparitaka zareo vao manantonanto an'ity vasakosy zay vao tena nalakely dia fa misy lizy atahelo misy dia zay zany ty tenenina hoe nihevitra efa niovo ty fitenana malagasy ty tamin'ny taona 2024 zao ary indrindra fa izy nitarika an'ny fivavahana pirenena efa zava-misy ko dia tokony izy io mederany akory dia efa miditra na telopolo segondra eo sisa efa eto amin'ny total eto tamena ny kasy ny fetiketehana Andriamatoa Alain Ramason faharoan'izay resaka ny fanaovany tampanao gazety eto Antanimena izay dia tomefy mpanao gazety ny arabe rehetra ny mpitandro filaminana kosa dia manaraka avy aoriana araka izany dia efa vory ihany koa ny olona ho vasakosy ao aloha amin'izao fotoana izao satria misy ny mitangorongorona ary akaiky ny fivarotana brocanteur misy ihany koa ireo miazo ny sify rehetra ary ny mpitandro filaminana ihany koa dia mifamezivezy ao anatin'izay rehetra izay dia anomboka amin'izay zany ny fihetsehana eto vasakosy satria ao anatina minitra vitsimomba dia hijadona dia efa miazakazaka arak'izany koa ny mpitandro ny filaminana izay miaraka amin'ny cortège be ny mpanao gazety manaraka n'Andriamatoa Alain Ramason amin'izao fotoana izao maneny Anjomara ny mpitandro ny filaminana dia fiaritra fa efa manaraka ny fetiketehana samy hafa aloha amin'izao fotoana izao. Ino mba eritreretanao mpampiarana eritreretra commandant atao mpanao gazety tsy mety miteny ny tsy mety miteny mamaly moa zany fampiasa-kely atao mpanao gazety satria dia nampiara zay teo dia mpanao gazety manao ny asa eto tamin'ny eto satria efa anatina hoe fisamborana zany zareo fobahana ny arabe manontolo asorona enjehana tosy amin'ny mpanao gazety efa ambavavasy ihany koa ny mitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Misy ny fampiasa-kely moa ataon'ny mpitandro ny filaminana ny G6 zany no manao fisamborana dia misaritava amin'izao fotoana izao reto G6 reto ao anatin'izay fisamborana atao izay. Ao anaty fiara moa Andriamatoa Alain Ramason mbola tsy misy zany fidinana an-dalambe ny tanga fa ny zavatra misy dia hoe ho tonga dia ho samborina Andriamatoa Alain Ramason ary motapana koa ny lalana dia hiaka amin'izay ny fisamborana an'Andriamatoa Alain Ramason zany dia nao moa ny fanambanana vatsy ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ety Antanimena ety miaka eto daholo ny karazana fitaovam-piadiana rehetra anana ny mpitandro filaminana azo lazaina fa mahery vaika hisamborana an'Andriamatoa Alain Ramason. Avy hatrany dia nobahanana ny fiara mbola taona fiara Andriamatoa Alain Ramason nobahanana ny fiarany ao raiky dia zakanana fiara zany tsy afaka nandeha dia misy fiara ray koa taty aoriana dia nanomboka teo midina G6 miaraka tamin'ny mpitandro filaminana dia tao anatin'izay no nisy ny fakana an'Andriamatoa Alain Ramason ankely hoy izy ireo tao anatin'ny fiara ary teo mihitsy natonga savorovo samy hafa tao anatin'izay Natalie ny antony moa dia rehefa nanao ny asany ihany koa mpanao gazety dia voatosika sady notena ny fitaovam-piasana zany anisan'izany fitaovam-piasana anetina maka sary dia tena vaky moa ny vakatary satria dia natosika sy tsy haiko hoe nanaovana erisitra zany tamin'ny atabeny dia vitany tena goay Andriamatoa Alain Ramason efa asa Andriamatoa Alain Ramason dia atao amin'izay no niditra tao anaty fiara ireto miaramila fiaran'Andriamatoa Alain Ramason zany dia teo mbola naka sary ny mpanao gazety sy ny sisa no nambanana basa natondro ny vavabasy ny kalaky ny kofo no mifahanana dia tetra mpanao gazety tao anatin'izay ary dia manana zany sary zany avokoa mpanao gazety satria ny zava-nitranga rehetra tamin'ity dia voarakitra tsara daholo zay aloha mifanamariana voalohany mindra ny zava-nitranga tamin'ity androan'ity dia voarakitra tsara daholo entitra vao maraina ny lehibe ny CFGN na sady nitarika ny emo raika ny
général Florence Rokotomanina tamin'ity marain'ity ny amin'ny hoe tsy maintsy hosamborona izay mitarika fitetehana ka ny fitetehana aloha mbola tsy mitsanga ny zavatra ny teny misy zany midina andalambe eto fitetehana sy mbola nisy lantasona gazety Andriamatoa Ramasona Rahateo nampiasany olona kananjo sy mitondra raha tsy tany amin'ny 12 tanoany mihitsy Andriamatoa Ramasona ary tsy midina misy fiara akory fa nibahana na fiara mitondra azy dia nalaina izy dia nentina nakeny Betongolo dia tao anatin'izay no teraka ny savorovoro tonga moa ny generaly lehibe ny CRGN Florence Rokotomanina dia avy hatrany dia nanao ny fialatiny fa napozy hoe mpanao gazety ono tamin'ilay fanambanana basy ka zava-doza loza mitatao zany ao amin'ny resaka demokrasia ny fanambanana basy tahaka an'izany tahakan'izany koa nondrahan'izany ka tany amin'ny taona 2024 rehefa teo maso ny masovo dia hafahafa zany eo mason'izao tontolo izao zany resaka demokrasia no resahana ka dia io zany miteraka savorovoro ary dia voatery miditra mitehitra ny olona tao anatin'izay ary dia nifanenjehana indray ty mpitaro filaminana ity dia narovan'ireo namany nampidinina tanaty fiara ary nalefa haingakaingana kokoa nampamosirina zany vokatry zany zavatra rehetrarehetra zany vokatry ny tsy fitandremana kely foana tao anatin'ny fihetsika na fitondram-pena mananana mpitandro filaminana izay verina fa tokony efa nahazo formation mikasika ny zavatra tahaka an'izany kanefa dia mety miopefy any dia izay no fandehany rehefa aveo moa dia nentina Andriamatoa Ramasona fiara mitavela tao mbola ao atao amin'izao isika miteny izao ilay fiara nentina Andriamatoa Ramasona dia akoatran'izay dia miala kelikely ny mpitandro filaminana reo olona kosa nefa tsy nanaiky ny amin'ny hoe aiza Andriamatoa Ramasona averena eto aminay araky ny fantaterana tamintsika teo ihany ary dia nafampana ny faneho-kevitra tamin'ity maraina ity ny amin'ny fihetsika ataon'ny mpitondra ny amin'ny hoe fanahoana tokoa moa ny mpitondra ambony tahaka ny mpitondra faratampony ary rehefa mandeha metsena tonga hatrany Paris fa izy tsy afaka metsena koa sady tsy manana vola ietsanana nahoana ny hoe andeha hinambary any Frantsa kanefa ny malagasy tsy mihinana nahoana ny hoe andeha hidio à La Réunion kanefa malagasy fomba firesaka moa zany fanoaran-kevitra no nataony rety olona rety ny hoe metsy kely zany dia afaka misidina any ivelany any mandany vola be kanefa malagasy mitsipezaka ao anaty fahantrana sy anoanana dia izay no anisan'ny ho izy ireo hoe anaovanay izao fetiketehana fitakiana izao kanefa dia norarano izay tsy navelana nampanteraka n'izany fetiketehana izany tamin'ity mba ampahafantarana ny mpitondra fanjakana fa misy fahoriana mentady amin'ny vahoaka ka tokony ampahafantarana azy ireo sao tsy fantany dia izay no antony hoy ireto olona reto dia naprehitra kodiarana moa nefa ranony zany teto atao madinika ireto mpanao fetiketehana ary misy iray voasambotra teo dia navototra ihany koa dia izay no fetrany ilay commandant izay mitarika an'izy ireo moa no any mba manana iverina fa manana fotosainana ambonimbony ao anatin'izay fa hita ihany koa nefa tsy fahazotoany loatra ireo miaramila mandray an'ilay baiko rehetra dia nameny ny lehibe ny CRGN aloha tamin'ity marain'ity fa misy somary fomonomonomana ihany ny tefatefany eny ny commandant izay mitarika azy ireo koa nefa amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mba manana fo mahitsy ihany afaka mifampiresaka tamin'ny olona rehetra afaka mifampiresaka tamin'ny mpanao gazety afaka mba nandamina zany ny toetra raha izy zany mba afaka nandamina ny toetra raha satria ao izay le fotosainana hoe mampitandro ny filaminana zay ary dia tena izy tokoa dia nitandro izay fihavanana izay tamin'ny mpanao gazety sy ny olona izay mifampiresaka tamin'ity andro ity dia izay zany aloha ny amin'ny ankabeny raha fitinina ny zavatra nitranga sy ny zavatra nisy tetia tamena dia eny reto olona hoe zany zao ny sainy maro manomboka izao araky nefa nampina tamin'ny telefona teo dia ty amin'ny brigade ny gendarmerie ty Betongolo no misy nyteneny zao fotoana izao tsy dia ato zany nitazomana ny filohany atoko mastersa Alain Marcion ary dia amin'izao fotoana izao dia efa mivoaka izany brigade ny gendarmerie eto Betongolo izany ny vadiny folohan'ny Alain Marcion raha resaka taka izao dia resaka tany nahita azy moa zany tsy daty teo satria général Florence mihitsy no miantso dia nandeha tao zany dia mitondra ny avocat aloha manko asiana olona lalàna ihany mijery ny zavatra ohatran'ireny dia hoe hovavolombelony ny zavatra rehetra nahita azy zany tsy voakasy tanana izy salama soma tsara
dia zany no mbola ifandanianao zany ahoana ny fitohizany raharaha rehefa avy eo fa manararaotra ihany zany misaotra ny vahoaka amin'ny fanotonana sy ny hafanampo fa eo andalan'ny firesahana zany sy ny fitadiavana vahaolana aloha hatramin'izao dia zay fotony aloha zany mbola azoko tenenina amin'izao fotoan'izao kazely mbola resaka amin'ny avocat satria ny général Tella zany na ny police na ny RNA na ny général Florence zany tsy mahazo lalana manao enquête fa mbola andrasana zany ny enquêteur zao dia efa mipetraka ao zany ny avocat ny Madolaire Matsonina dia vita indray ny toy ny dia andrasana zany ny mety fivoarana izay toedrara izay fa raha ny vadan'ny Madolaire Matsonina dia efa niakatra ny fiara ary hiala ny toerana.